tonga eto amin'ny fotoana ny famezana antsika ribijery ajena amin'izao takariva izao fotoana izay anaranao indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv tolorana ny araba reno izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fahita lavitra matv mikasika indrindra ny loza izay niseho tetsy Ambanin'Ampamarinana ny alin'ny asabotsy ny foalato indrindra moa hisantarantsika ny vaovao amin'izao takariva izao dia ny nisina olona fito namoy ainy sy valo naratra Nifanampy tokoa ny mpona teny antoerana sy ny mpamonjy voina sy ny avionivo ny protection civile code de protection civile avionivo ny tafika malagasy nandritra ny alina ny karohana ireo razana sy ny bata ireo naratra ny entina teny amin'ny hopitaly teo jerentsika indrindra ty fanatetena ity. Olona fito hatreto ny fantatra fa maty noho ny fiotsahan'ilay Vato teny Ambanin'Ampamarinana alina. Raha fanazavana no meny filohan'ny fokotany any antoerana dia tokony tamin'ny 7 ora mahery teo no nitrangan'ny loza. Trano telo no voalaza fa tena potika tanteraka tratran'ity loza ity. 5 amin'ireo namoy ainy dia ankizy sy zaza fa ny 2 ny olon-dehibe. Nisy ny fianakaviana 4 mianaka izay niara namoy ainy. Teny efa maty hita aloha zao dia fito mianaka 5 zaza dia 2 olona lehibe. Ao ambany Vato tsy fantatra raha mbola misy olona fa mbola tsy rano zay fa zarazara be ny hevitra hoe nisy olona ao tsy misy olona ao ary le Vato tsy voainy ny ain'olombelona mihitsy le izy ary an'izay koa tsy tongeny dia mbola mijery zany zao hoe iza marina mety olona mbola mety tavela ao anatin'ny ambany Vato tamin'ny fotoana anjaran'ny Vato eo moa zany misy karazana bara kely zay zany fisosotrony andreny dia nety nisy olona teo dia ireo olona ireo mety tsy identifier ireo olona ireo tamin'izay fotoana zay dia zay mety ilazana hoe mety misy olona eo na tsy misy eo misy miteny hoe tsy misy tsony eo fa misy miteny hoe mbola misy olona eo fa nefa izy tsy mety mihitsy zany no tsy voainga mihitsy le Vato amorijarevana hafa mihitsy miaraka miteny zay zay ny fipetra tsy maintsy horaisana zany manaraka ny teny midina sy baiko nomen'ny premier ministre teo dia tsy maintsy esona daholo le olona mipetraka amin'ny ambony iny zay mbola mety hoavy ny loza satria tsy voafehy mihitsy ny loza zany mbola misy Vato mbola milatsaka kely tsikelikely atria tsy io ny latsan'ny Vato dia tsy napozana mihitsy fa izy io ohatrany hoe Vato niraikitra teo dia misy varatra mipoka dia iny le varatra mipoka iny no namaky an'le Vato dia izy nilatsaka io. Raha vao nandreny fitrangan'ny loza ny teo anivon'ny vondron'ny pompier dia namonjy avy hatrany toerana nitrangan'ny loza. Tonga teny an-toerana ihany koa avy amin'ny protection civile nanampony pompier tamin'ny fiatrehana ny loza. Nataony fa navotana ireo naratra sy ny fitadiavana ireo namoy ainy. Tamin'ny 10 alina tany hoany no hita ny vatamangatsika voalohany. Tamin'ny 12 alina tany hoany ny faharoa ny voasikotra tao anatin'ireo korontana maro vokatry ny fianjeran'ity Vato ity. Nanahirana ny fitadiavana ireo niaram-boina noho ny toetrandro sy ny loza mety mbola naina hitranga ka araka ny fanazavana nentin'ny commandant de compagnie des sapeurs pompiers ny kapiteny Randrenarson. Tamin'ny 7 sy 9 zay no nahazo antso misy Vato mikidihany Ampamarinana eo amin'ny Antananarivo le misy soratra Antananarivo fahiny zany dia rehefa nahazo moa zay hita hoe Vato be dia tonga dia nanaitra ny ekipa tonga dia namonjy ny toerana dia tonga teny zany ny pompier na dia nikidy zany ny orana na dia maizina ary ny andro dia tonga teny zay dia efa Vato fa mikidia no tazana teny efa eo ambony zany hoe teo amin'ny trano azo zany misy manga aloha no nidominy dia mba rino mantsy mba fa mba manalefaka ny hafanganam-pandehany dia efa avy nandona an'ireo manga efatra ireo zany dia nandona ny trano hazo izay misy rihana
de tao ambany filalovana baby foty zany tao ambony nisy ankonana efa mianaka petraka tao dia rehefa avy mifoaka an'iny izy dia le izy akory tsy nandona n'le trano tao ambany le épicerie fa vokatry le soka avy aty ambony zany zay mifohany avy aty naton'le avatany natosiny avy aty nanosika an'le trano de nisy ankonana araky ny vaovao hoe dimy tao dia ny roa avitra fa le telo mianadahy zany mbola tadavina tao dia keo amin'ny fito zany ny tena trabona tsy tanatsony ny ainy tamin'ny voatonga eny toerana moa zay dia mba tsara tonga de manana nisy tsara sitrapo zay tena nanoro hoe ato nisy olona efa menaka amin'le trano hazo dia nisy le avitra praitapo am'le na fianakaviana tamin'le tao am'le épicerie dia namaritra tsara mihitsy hoe tetrony na enoko ny antso fonjeo fozahako fa navitry ny ainy izy zany de mifaritany tsara de teo zay ny tonga de nanomboka nanao ny fitetavana de kango moa mitsilotsilo manodidina dia nahita razana anankiray tao ambanin'le vato zany hoe voatosiky le vato zany fa izy tsy voatsindry fa ny vatany zany voatsindry tany ambany fa ny lohany hita de nanomboka teo zany sy amin'ny alalan'le trasina rano zany tena nanarahanay azy dia eo nanomboka no fitetavana kango moa le tonga de hita le razana tao ambony fa ny nanala azy tao ny nanany sarotra le efatra zany afaka le lompianakaviana fa naka ny lompianakaviana sy le zanany anankiray fa nanavitra n'le izy mianaka vavy le renim-pianakaviana sy le zanany lakely zany zay ny tena nansarotra dia tato ambany tato am'le épicerie nisy an'le razana anankitelo zay hita ny roa zany hoe hita ihany koa ny roa dia voatsoka zany ny anakiroa ambony anakiroa ambony de nahita efatra ny mpamonjy voina zany teo amin'ny tamin'ny folo sasany teo nanomboka hita ny razana natsoka ny razana anankiray de tamin'ny raiky ambe folo tanoany voatsoka ny razana efatra de tonga ny rahalahy mpamonjy voina vao misepese manampy anay zay soranay azy manokana mihitsy zany dia natsoka ny razana fandiminy zany zay teo amin'ny tamin'ny raiky ambe folo sy fefany teo de kango mbola noho ny fanatsoahana n'le razana zay efa hita izy mianaka reo tao am'le ambanin'le vato mihitsy no nyrotsaka ndray ny rotsaka faharoa ka io feo fotsiny meno hoe vato fe io zay zany mba fanontaniana mbola mipetraka aminay hoe vato ve nyrotsaka satria tena nanakoako mihitsy le feony de voatery zany satria ny olona be da be mbola amin'ny alina le lemanay koa zany tsy le sécurité zany tena sarotra be dia voatery ny ravana zany tamin'ny 12 teo zay ny rava aloha hoe aloha maraina mihitsy ny andro zay vao afaka anoiny fika fanesoran'ny razana io dia maraina moa zany vao maraina zay amin'ny enina maraina zay de fa niala teto nanoy an'ny fanatsoahana an'le razana dia teo amin'ny adiny roa mahery teo zany voatsoka zany izy mianaka farany teo tonga teny an-toerana ny maraina teo ihany koa ny fitondram-panjakana izay notarian'ny prime ministre Mafaly Olivier tonga nitondra teny fampiononana ho an'ny aram-boina sy ny jery ny zavatra tokony atao manoloana izao zava-mitranga izao nandritra izany nanambaran'ny prime ministre fa tsy maintsy isy ny fepetra ho raisina ny amin'ny faritra iny mba hisoroana izay loza mety tranga indray mety afindra toerana ireo olona manodidina eny ka tsy ho asiana olona nipetraka raha ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny gouvernemanta ihany androany niseho teo zany fa zay no atao hoe tratrany tsy nampoizina atsika menakavy satria izy tokoa moa nanampoy hoe io vato izay verina fa efa teo foana mandritra ny taona maro miendaka araky ny fanambarahany zay tsy nanatry masy fa
hoe zay naeny ny zavatra niseho dia nisy nivaratra dia taorian'izay nitresaka zany le vato io moa tratrany tsy nampoizina dia zay aza tsy maintsy mandray andraikitra zany fitondram-panjakana ka nampaniraka anay zany filohampirenena mivady zany a mitondra zay teny ampahirezana fampionona no fianakaviana mitondra ihany koa zay efa tsy rambiny tanana ary mba ahafahana mampahery ny fianakaviana zany amin'ny zao voina miatra amin'ny fianakaviana zao ary arotina ihany fotoana ohatran'izao ny lazana amitsika mianakavy a mandray andraikitra ny fitondram-panjakana ary mety hisy zavatra fanapahan-kevitra entitra no raisy natsoatsy zany hitanareo fa tsy mitsahatra mikorosy motrany hoe mbola mandeha foana zany io vato io ka tsy maintsy maka fanapahan-kevitra zany atrehan'izay mba tsy sy ny loza vaovao indray a ka eo moa zany ny ministra eo akaiky ny fiadinan'ny republika zany a miandraikitra ny aménagement du territoire mepaty a eo koa tsy maintsy arahana amin'ny commune zay zavatra zay a tsy maintsy hisy ny fanapahan-kevitra ary eto zay mba miangavy a indreo mponina eto atoerana zany a zay manana trano a mba anaiky zay fandaminana zay satria mety afara aminy hoe andaozana le toerana mihitsy a zay le fandaminana tsy maintsy atao a dia mety hijery fomba zay mametrahana ireo olona reo vonjomaiky maninona moa raha mahita mihitsy tany anankiray zay mametrahana azy ireo zany karazana toerana vaovao zay irena mponenany zany fa am'izao fotoana zao zany tsy afaka mise permettre tsontsika am'izao loza mitatao zao zany ka mbola tsy andray andraikitra fa efa mandray andraikitra fitondram-panjakana ary isy zay fanapahan-kevitra zay amin'ny fotoana foy a ho andreo olona zay manodidina nyity toerana ty a mba ahafahantsika misoroka ny loza fa tsy isy ny zavatra ohatran'izao tsony zany ho rasin'ny fanjakana tanana raha nambaran'ny prime ministre androany no fikarakarana ny eo ny arambona rehetra tamin'ity lozany seho ty ary efa miezaka amin'ny fandamina n'iny faritra iny mba hialana ny mety ho fanararaota isan-karazany ny tompona andraikitra